Minera fanamena batsika rehetra amin'ity alaty maraina ity eto amin'ny église évangélique na manaraka an'izany FOTOAMBAVAKA izao ianao amin'ny Facebook na amin'ny radio 97.4 izy. Mankasirika n'Andriamanitra ny amin'ity fotoana ity ary misaotra amin'ny mpanompon'Andriamanitra izay mampianatra ana isanandro isanandro. Dia tsika hisaotra n'Andriamanitra amin'ity maraina ity manasanao n'aiza n'aiza misy anao androany tadio fa eo koa Andriamanitra miaraka aminao. Dia tsika hisaotra anazy amin'ny fotsika rehetra Andriamanitra misaotra anao zay fitiavanao anay ny amin'ny fahasoavana mbola raraka eo amin'ny fiainana isanandro isanandro. Misaotra anao zay Andriamanitra ny amin'ny hery sy ny tanjaka aty anatinay. Misaotra anao zay fanamasinao ny aminao zay aty anatinay, miasa aty anatinay isanandro isanandro, miasa eo aminay isanandro isanandro. Ankehitriny zay Tompo ty hisaotra ny anaranao. Dia ilaza hoe misaora ny Tompo ny foko. Dia tsika ilaza andreo ny misaora ny Tompo ny foko. Halleluja. Fa tsy misy tsara indrindra mihoatra noho ianao Andriamanitra. Amin'ny fona rehetra ny isaoranay anao androany. Fa mendrika indrindra ianao. Halleluja. 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 Tiako ny fantoka amin'Andriamanitra rerehana androany. Tsika ilaza androany misaora ny Tompo. Misaora ny Tompo orifo hiderany anarany girandony talo orifo hiderany anarany misaora ny Tompo orifo hiderany anarany girandony talo orifo hiderany anarany be fitiavana sy maharipo lehibe anao sady mora fo no ny hatsaranao dia irafona tsy voatanisy ny amaroriso misaora ny Tompo orifo hiderany anarany girandony talo orifo hiderany anarany. Dia mentsika samy voalohany zany fifitiavana ianao Tompo. Fitiavana sy maharipo lehibe anao sady mora fo no ny hatsaranao dia irafona tsy ho voatanisy ny amarony. Tsika rehetrarehetra ilaza androany misaora ny Tompo orifo hiderany anarany girandony talo orifo hiderany anarany. Tsika ihany misaora ny Tompo orifo hiderany anarany girandony talo orifo hiderany anarany girandony
Tseri mantrondro ny analatra ny tananay sy feonay ao anao irery anandratanay ny anaranao izay masina indrindra sy mendrika eny fa tsy misy lehibe mihoatra noho ianao tsy misy mpanjaka ambony noho ianao Andriamanitra tsy arelazana hoe tanako asandratro anao hideranao ao ilay Andriamanitra mahery hideranao ao ilay mpanjaka lehibe sy masina indrindra Alleluia oh Alleluia ho anao atao hideranao ilay mahery ao misandratra amin'ny anarana hideranao ilay mpanjaka fa lehibe sy masina ianao hideranao ilay mahery ao misandratra amin'ny anarana hideranao ilay mpanjaka fa lehibe sy masina ianao tanako asandratra anao to hiderako ny anaranao tanako asandratra anao to hiderako ny anaranao miankoka miankoka hideranao alay mahery hideranao lay mahery ao misandratra amin'ny anaranao hideranao lay mpanjaka fa lehibe sy masina fa lehibe sy masina ianao tanako asandratra anao to hiderako ny anarana asandratra anao ani tanako asandratra anao to hiderako anao Deventsika iana fotsika rehetra asandratra anao tanako asandratra anao to hiderako ny anaranao tanako asandratra anao to hiderako anao tianao anaty fakirandroana sandato tananao telazao azy tompo ny amiko rehetra androany mananatra anao amin'ny foko rehetra zay momba rehetra zay mikasika ana rehetra zay manodidina ana rehetra Andriamanitra miala mananatra anao tany rehetra ny zava-poa rehetra manaiky Andriamanitra fa lehibe sy masina indrindra ianao tsara loatra anao amiry oh halleluia oh tsika rehetra ilaza tanako asandratra anao to hiderako ny anaranao tanako asandratra anao to hiderako ny anaranao miankoka tsara indrindra ny anarany tsara indrindra ny anarany ianarany
mpanjaka tsara indrindra ny andarany fa tsisy nito azy tsara indrindra ny andarany ianaran Jesu tsara indrindra ny andarany tsara indrindra ny andarany ianarany mpanjakansy tsara indrindra ny andarany fa tsisy nito azy tsara indrindra ny andarany ianarany tsika merina miaraka aminay androany tsara indrindra ny andarany tsara indrindra ny andarany ianarany mpanjakansy tsara indrindra ny andarany fa tsisy nito azy tsara indrindra ny andarany ianarany vetsika ianirao fonao rehetra tsara indrindra ny andarany tsara indrindra ny andarany ianarany mpanjakansy tsara indrindra ny andarany tsisy nito azy tsara indrindra ny andarany ianarany Jesu tsara indrindra ny andarany tsara indrindra ny andarany ianarany mpanjakansy tsara indrindra ny andarany fa tsisy nito azy tsara indrindra ny andarany ianarany Jesu. Oh hallelujah tsara indrindra Haleluya. Mino fa diran'Andriamanitra sy nanome voninahitra anazy tamin'ny fonao rehetra natao iroso fandanara aminaraka tsika dia nisy anary mahafinaritra izany. Eny ary faly miara-batsika rehetra ny tokantrandray izay manaraka ny fandarana eto amin'ny tambazotra serasera Facebook ary ihany koa manaraka ny radio fandresena amin'ity alahady izay omeny tompo antsika ity indray. Mialohany hamakiko anao ny isan'andro mahafinaritra dia misaotra an'Andriamanitra lehibe ny amin'ny tombontsoa sy fahasoavana izay ahafahana manompo azy ary ihany koa kasitrahako feno ray aman-dreny ara-panahy Bishop Patrick sy Révérend Farandrianarivo izay nanoratra moa ny isan'andro mahafinaritra izay soloko teny eto amin'ity anio ity ary ihany koa izy ireo moa no ray aman-dreny ara-panahy mikarakara mikolokolo ary maniraka anay ao anatin'ny asa fanompoana tahaka izao. Révérend Farandrianarivo moa soloko teny eto androany ary ny lohahevitra omeny amin'ity anio ity dia manao hoe milaza izay lazainy fa izay ihany no marina. Hoy izy hoe milaza izay lazainy fa izay ihany no marina. Ndray somoto amin'ny Salamo fa 7:20 ka ny 9:7 izay rahantsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy. Zava-malaza no anambarananao ry tanànan'Andriamanitra. Wow! Hoy ny tenin'Andriamanitra hoe zava-malaza no anambarananao ry tanànan'Andriamanitra. Dia manazava izy eto ambany. Hoy izy hoe samy manana filazany ny olona. Ny zava-misy koa ohatry miresaka izay lazainy. Ny fahavalo koa etsy an-daniny dia manan-kolazaina foana amin'ny zavatra rehetra amin'ny fiainanao. Fa anatin'izany rehetra izany dia mila vonona ianao hino sy handray izay lazain'Andriamanitra irery na izay filazany mombanao sy ny fiainanao. Raha laza ohatra ny dokotera fa marary ianao dia tsy tokony izay no tena latsakao na hoe alatsakao be ao am-ponao fa aoka ilay lazain'ny tenin'Andriamanitra hoe ny dia kapoka taminy nanasitranana anao. Izay no mela tena raisinao sy ataonao betsaka ao am-ponao ka na eo aza ny filazan'ny dokotera dia tsy manaiky iresaka ianao hoe marary fa ilaza hoe salama satria
efa nentin' Jesosy avokoa ny aretiko rehetra. Amin'ny lafim-piainanao rehetra dia tokony vonona foana ianao handray izay lazain'Andriamanitra anao, ary tsy hanaiky handray zavatra hafa ankoatr'izay filazany sy izay ambarany momba anao. Ny tompo efa nanao ny zavatra rehetra sy niaritra ny zavatra mba ho anao. Hoy izy hoe ny tompo efa nanao ny zavatra rehetra sy niaritra ny zavatra rehetra mba ho anao. Isan'ny fomba anankiray ahafahanao mandray sy mifaly ka hitondra vokatra tsara ao amin'ny fiainanao dia ny finoanao sy fandraisanao izay lazainy, amin'ny fitenenanao sy fanambaranao izay lazainy izay foana amin'ny finoana. Amin'ny finoana izany hoe mila raisinao le izy dia mila ambaranao, mila teneninao foana izay zavatra efa nolazain'ny tompo mikasika anao. Rehefa miteny izy fa voatahy ianao dia tena voatahy ianao. Rehefa miteny izy hoe hambinina ianao dia tena hambinina ianao. Rehefa miteny izy hoe mpandresa ianao dia tena mpandresa ianao. Izay lazainy ihany ny marina, fa tsy izay lazainy zava-misy na izay lazainy olona na ihany koa izay lazainy fahavalo, na izay mety ho fahatsapana na ireo izay hitan'ny maso. Mampivelara fisainana tsara sy ambony araka izay lazainy momba anao. Hoy izy hoe mampivelara fisainana tsara sy ambony araka izay lazainy momba anao. Noho izany ampitovio sy ampifanarao amin'ny filazany izay momba anao ny fomba firesakao mikasika ny fiainanao amin'ny zavatra rehetra isan'andro. Averiko kely le izy. Noho izany hoy izy dia ampitovio sy ampifanarao amin'ny filazany izay momba anao ny fomba firesakao mikasika ny fiainanao amin'ny zavatra rehetra isan'andro. Hoy izy mamarana hoe zanaky ny mpanjaka ianao. Amen. Ary araky ny haben'ny fahasoavany dia nateraka ianao mba hanjaka sy hanana fiainana feno voninahitra. Hoy izy hoe ary araky ny haben'ny fahasoavany dia nateraka ianao mba hanjaka sy hanana fiainana feno voninahitra. Mino fa matoka fa ianao dia mino an'izany zavatra izay resahany mpanompon'Andriamanitra izay, fa raha ianao izay olo izay tiaka ianao hanao fanekempinoana ho vakiako le izy dia amin'ny fonao rehetra no amerenanao izay zavatra vakiako aminao izay. Tompo, mino izay lazainao izay lazainao ihany ny marina amiko. Malala eo masonao be voninahitra sady tianao. Zanakao olona salama, mpandresy, lohany, ny fahasoavanao sy ny fitahianao dia amiko sy amin'izay rehetra ataoko. Mahavokatra be sady ambinina amin'ny zavatra rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Halleluja. Ny sain'ny lalina moa izay sorata amin'ny mpanompon'Andriamanitra eto ambany dia izy hoe inona ny tokony ataonao ahafahanao mifaly sy mahita voka-tsoa amin'ny fiainanao amin'ny zavatra efa nataon'ny tompo anao. Ny sainao andro manala indray araka ny famerenako foana hoe tsika indray olana ny saintsaintsika sy ny ady sy ny fanamby, fa nefa tsy izay no sain'Andriamanitra saintsaintsika fa ny teniny. Anio raha nisy tenin'Andriamanitra izay niraisin'ny mpanompon'Andriamanitra atao amin'ny Korintiana faharoa 4:7-12 izay saintsaintsika andro amanala. Vaky toy izao le teny: ary satria manana izany fanahy ny finoana izany indrindra izahay, araka ny voasoratra hoe mino ka dia miteny, dia mino koa izahay ka miteny. Hoy izy nino ka dia miteny, dia mino koa izahay ka miteny. Ny vaky tenitsika isan'andro moa maraina Korintiana 1:10 ary ny hariva teny Samuela 1:4. Eny ary izay ny famakiantsika ny isan'andro mahafinaritra fa hiditra avy hatranintsika ao anatin'ny fanaovana fanatitra. Dia misaotra an'Andriamanitra lehibe indray ny amin'ny fahasoavana meny andro any afaka hitondranao amin'ny fotoana izay nisan'ny sarobidy amin'ny fihaonana amin'Andriamanitra dia ny fotoana ny fanomezana
sy ny fitondràna ny fanatitra izany. Mankasitraka an'Andriamanitra ary mankasitraka ihany koa ireo mpanompony izay mifidiany ho ampitarika sy ray aman-dreny ao anatin'izao fiangonana izao dia Bishop Patrick sy Révérend Farantenarivo izay manome sehatra anay ahafana mivelatra ao anatin'ny asa fanompoana ary indrindra mifatokisana feny izay omeny anay afaka mindrana izao pilipitra masina izao. Ary mankasitraka anao ihany koa manaiky indray mbola miaraka aminay eto amin'izao fotoana maraina izao. Ny tenin'Andriamanitra izay entiko anao androany ao amin'ny fanatitra dia ao amin'ny Salamo 2:100. Salamo 2:100. Vakitsika amin'ny andininy 4:5. Ny isika dia mila manao zavatra amin'ny fatakarana. Ity tsy resaka hoe manome fotsiny dia zay, fa tokony misy valiny, tokony misy retour, tokony misy ny tambony ao anaty. Isika tsy sanatria akory hoe mila zavatra amin'Andriamanitra, filan-javatra, fa manao amin'ny fatakarana. Nefa kia koa aminaran'i Jesosy rehefa hitanao. Aleo ataontsika hatramin'ny andiny voalohany mihitsy. Aleloia, sambatra ny olona izay matahotra an' Jehova sady makasitraka ny didiny indrindra. Ahery ambonin'ny tany ny zanany, ho tahina ny taranaky ny marina. Fananana sy harena ho ao an-tranony ary ny fahamarinany aritra mandrakizay. Ao amin'ny maizina no hipisahany mazava ho an'ny mahitsy, mamindra fosy miantra ary marina ireny. Sambatra ny olona izay miantra ka mampisambotra, tsy mba ho resy eo am-pitsarana izy, fa tsy angozozo mandrakizay izy, ho tsarovana mandrakizay ny marina. Tsy mba manahinahary elozy izy, tafatoetra mahatoky an' Jehova ny fony, voatoana ny fony ka tsy atahotra izy mandrapifaliny mahitany amin'ny mpandrafy azy. Eto le zava-dehibe. Ozy izy hoe namafy izy, eny nanome ho an'ny malahelo, ny fahamarinany maharitra mandrakizay, hisandratra ambonin'ny tany ary sandratra ambonin'ahitra ny tandrony. Aleloia. Hitanao, isika raha manao fanatitra, tsy hoe sanatrian'izany atao afahafa fotsiny eny, fanaovana fitoriana filazantsara. Raha misy tena mampalahelo dia mila azonao tsara, fa ny olona tsy manana an' Jesosy, olona tsy matahotra an'Andriamanitra, olona mandeha amin'izay tany kibony fotsiny. Fa eto dozy hoe le taranaky ny marina, takiny ao moa le taranaky ny marina, isika izay novonjena, isika izay nomena fahasoavana, iny ny filazantsara. Dozy hoe amin'ny fotoana amin'izay reny taranaky ny marina reny, mamafy ozy izy ho an'ny malahelo, zany hoe ho an'le mbola tsy nanana an' Jesosy. Dina zavatra mitrango, ireo zavatra ny tany teneny teo, ho tahina ambonin'ny tany ozy izy ny zanany, ho tahina ny taranaky ny marina, fananana sy harena no ao an-tranony. Wow! Dia zareo tsara ry amin'ny toizantsika, afaka vakianao le izy ary rehefa avy eo. Fa eto amin'izay ny tena zava-dehibe, hisandratra amboninahitra ny tandrony. Ny dikany hoe tandroka dia autorité. Dikan'izay amin'ny fotoana ianao mameo amin'ny malahelo, mampisambotra an' Jehova ny tena marimarina koa, dia izao asandratra Andriamanitra ny autorité ianao, ahatonga anao afaka manapaka. Raha ny tena marina koa ny baiboly ngeny efa milaza an'izany, ozy hoe ny manan-karena dia hanapaka ny malahelo. Dikan'izay omen'Andriamanitra opportunité indray ianao, mbola afaka hisandratra ambony iray. Aleloia. Amin'ny fatakarana mamafaza androany, amin'ny fatakarana mamafaza androany, fa samy teny ianao ahako fa Andriamanitra afaka mampitombo an'io. Ary ho tahina ozy ny taranaky ny marina. Dikan'izay tsy mijanona aminao ihany ny fitahiana, tsy mijanona aminao ihany ny autorité, tsy mijanona aminao ihany ireo fahasoavana be dehibe, fa hatrany amin'ny taranaka ao mihitsy, taranaka arivo mandimby. Aleloia. Mba jereo tsara i Abrahama rehefa namafy indray mandeha any Isaka, dia jereo tsara ny taranaka nofidian'Andriamanitra ho an'ny Abrahama, izasy ianao. Aleloia. Androany taovy amin'ny fatakarana. Raha tea anao izay fanatitra izay ianao dia tonoko aminao ireto lahara-tarby reto. Raha ny volany ataonao dia 034 81 984 83. Averiko 034 81 984 83.
amin'ny vola anankiray hafandray 034 85 604 04 aveliko 034 85 604 04 raha Airtel Money kosa dia 033 02 092 30 033 02 092 30 raha Orange Money kosa dia 032 97 096 84 aveliko azafady 032 97 096 84 mino favorainao zay a mandra-panaonao any zay fanatitra izay a sy mifanaovanao a zay fanatitra zay de andeha hiditra ao anatina fiderana anankiray tsika melohan'ny tondratsika ambavaka ny fanatitra zay nataonao. Atsika lazana ny mendrika ny terenao Andriamanitra. Alleluia, tsy misy nitoana. Mendrika ny dera sy ny aja manandratana ny izay hiderany anaranao mendrika ny dera sy ny aja manandratana ny izay hiderany anaranao fa lehibe anao manao fagagan-dehibe fa tsy misy toanao tsisy nairay aza lehibe anao manao fagagan-dehibe fa tsy misy toanao tsisy toanao tompo mendrika ny dera sy ny aza manandratana ny izay hiderany anaranao mendrika ny dera sy ny aza manandratana ny izay hiteranao to hiterany anaranao fa lehibe anao manao fagagan-dehibe fa tsy misy toanao tsisy nairay aza fa lehibe anao manao fagagan-dehibe fa tsy misy toanao tsisy toanao nevetsika ihany fa lehibe anao manao fagagan-dehibe fa tsy misy toanao zao a tsisy nairay aza lehibe anao manao fagagan-dehibe fa tsy misy toanao tsisy toanao tompo tsisy toanao tsisy toanao tsisy toanao tompo. Alleluia, tsika hivavaka ao amin'ny fanatitra. Hivavaka aritsika nefa melohan'izay averiko indreo mandeha ihany le laharatarby sendra mbola tsy voarainao tsara le izy na zay ianao vao tafiditra tao anatin'izao fotoana izao amin'ny vola misy anankiroa izy reto 034 81 984 83
Averiko indreo mandeha azafady tompoko 034 81 984 83 ny faharoa indray a 034 85 604 04. Averiko azafady tompoko 034 85 604 04. Raha airtel monnaie kosa dia 033 02 092 30. Averiko azafady tompoko 033 02 092 30. Raha orange monnaie kosa dia 032 97 096 84. Averiko azafady tompoko 032 97 032 97 096 84. Kosami moa kosatria moa efa samy natotosa izay fanatitra izay tsika dia manasanao a andeha hivavakantsika ho amasinina ny fanatitra zay a natolotra teo. Raha io aminaran'ny Jesosy no akasitrahana fenanao ny amin'ny fahasoavana lehibe, tombontsoa lehibe ny menao anay Andriamanitra afaka nitondra izao fanatitra izao. Mankasitraka satria nomenao anjara feno izay afaka anana afaka anome amafy ho an'ny malahelo ary ampisambotra ny malahelo. Ianao nefa nyteny fa ho asandratra amboninahitra ho ianao a nitandroky ny marina. Mankasitraka satria fantatray Andriamanitra fa ampitombo ny autorité spirituelle anay indray ianao ahafahanay a mife zavatra maro. Ary ho salama sy ambinina ny fanahinay dia ho salama sy ambinina amin'ny zavatra rehetra ihany koa zay. Mankasitraka anao sady Andriamanitra ny amin'ny hery zay nomenao anay na ahafahanay avory arena. Ta io manokana raha ny poketra sy ny posy ny tokatrano zay namafy ho an'ny fanjakanao ary eo ka mba hanapo andray avy zato eny ny tsirairay avy. Misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Itsikilazany fanamasin'androano ianao tompo dia ranao zay fanamasin'androany natao zay tianao atao amin'ny tsirairay avy androany. Ianaolay afo atoampo, ianaolay eratoana tiako, ianao ilay manampy ay, fanahy masino tiako anao. Ianaolay afo atoampo, ianaolay eratoana tiako, ianao ilay manampy ay, fanahy masino tiako anao. Dirako ianao fanahy masino teraiky anao, teraiky anao, fanahy masino raiso nitoeranao. Ianao lay afo atompo, ianao lay afo atoampo, ianao lay eratoana tiako, ianao ilay manampy ay, fanahy masino tiako. Antsika lelaza fotsika rehetra androany fanahy masino teraiky ianao, fanahy masino teraiky anao, teraiky anao, fanahy masino raiso
Gesù di tue fanai masino razao azy derai kianao derai kianao fanai masino halleluja Gesù di tue devetsika fara zany fanai masino toerana eto anio Gesù di tue Gesù di tue Gesù di tue Gesù di tue mino fa vonenao ndray ny ten'Andriamanitra andrahoana antsika ndray mpanompon'Andriamanitra Bishop Patrick Andrinarivo. faly miarabantsika rehetra indray nahatratra ity pentekosta roapolo sy roa arivo ity fahasoavana ho antsika mbola tonga ty antranon'Andriamanitra afaka mivavaka mihaona amin'Andriamanitra. ao anaty baiboly dia misy fotoana anankitelo no tenen'Andriamanitra mba hihaona ny vahoakany aminy dia ny fotoana ny Pasika, ny fotoana ny pentekosta ary ny fotoana ny taperana kely. sanatria korytsika raha miresaka an'izany dia hoe ndeha hiverina hitandrina andro sy ny lalàna fa Andriamanitra rehefa miasa dia miasa amin'ny fotoanany. misy fotoanany raharaha rehetra ety ambany masoandro dika zay amin'ny fotoana tahaka izao dia misy famangin'Andriamanitra manokana ka tiakanao tena nanafo misokatra tsara fandroan'ny fanamasina hiasa ho anao. hivavaka isika fanamasinao mitenena aminay androany mangetahitanao zay ary maniry zay androany ny amanginao anay tsirairay avy meo anay rehetra ny azo fionana aminao ao anatin'ny teninao tahaka nazon'ny Samoela fionana taminao tao anatin'ny teniny dia misaotra fa hiasa amin'ny rehetra ianao na iza na izy. misaotra fanamasina amen. resakantsika androany ny amin'ny fanahin'ny fahasoavana Hebreo 10 ka ny andininy 7 ny fanahin'ny fahasoavana. Hebreo 10 ka ny andininy 7 so nivakiny amin'ny anaran'i Jesosy. manao ahoana kosa ary ny hamafin'ny fampijaliana ataonareo tokony hiantra amin'izay nanitsaka ny zanak'Andriamanitra ka nanao ny ran'ny fanekena izay nanamasina azy ho zavatra tsy masina sady maniratsira ny fanahin'ny fahasoavana. eto aloha tsika dia tsy resaka ny amin'ilay hoe fampijaliana ireo izay manitsakitsaka ny zanak'Andriamanitra sy ny fanekena ny amin'ny ran'ny fanekena fa miresakitsika ny amin'ny fanahin'ny fahasoavana. mazava-be ny lesan'ny baiboly eto fa misy ny antsoina hoe fanahin'ny fahasoavana. amen. ary amin'ny fotoantsika mamela an'izay fanahin'ny fahasoavana izay ho anatsika amin'ity fotoana pentekosty dia afaka hita fasadin'Andriamanitra na hoe fasin'Andriamanitra izay mbola tsy hitantsika hatramin'izay tsika. raha miresaka ohatra ny baiboly fanahin'ny fahendrena, fanahin'ny fahaloran-tsaina, fanahin'ny fahazava-tsaina, fanahin'ny fahatorana an' Jehova, fanahin'ny fahamarinana, tsy midika izany hoe be da be ny fanahy ke ry izy ry dia misy personne be da be mihitsy tsy izay kory ny heviny ho antsika izay mety tsy malala ka manantena hita hoe ry misy fanahy anankiray zao ry anankiray dia ohatry ny hoe fanahy be da be zany. ny fanan'Andriamanitra dia raha ihany fa miseho amin'ny endrika maro. ohatry ny hoe ianao zao raha mahafantatra olona anankiray dia mety namatarinao azy hatramin'izay dia hoe ohatra mpampianatra izy ohatra na dokotera tamitampoka nefa nisy fety-pianakaviana dia nihiry izy dia kakapenao fa ngainao mahay mihira be ohatra izany
dia haika rehefa tsy hitanao izy mihiry izany ambadika mety efa manana album mihitsy izy fa ianao ny tsy malala dika zay misy fasy hafa mihitsy mbola tsy hitanao tampotampoka indray nefa nisy fety anankiray indray dia izy indray nahandro sakafo dia kakabe ianao hoe fangainao traiteur dia avy indray tampotampoka teo indray nisy fety anankiray hafa indray dia tany amin'ny daholo ny olona nampanjaitra akanjo dia nanontany ianao fa izy nareo manjaitra akanjo dia any amin'ny any fangamo izy iny mpanjaitra dia kaiky anao fa mamitomby any ny zavatra hitanao tsy fantatrao mikasika azy dia tahaka izay koa ny fanamasina manana endrika maro izy fa izy anankiray ihany ka le resahantsika eto dia ny fanahy ny fahasoavana zay mahatonga amin'ny teny hoe anio ianao tokony ahitan'Andriamanitra amin'ny endrika vaovao mihitsy sy tsy mbola nahitanao azy tsy mbola ny expérimentenao tamin'ny fiarahana amin'ny tompo sy antsoina hoe fanahy ny fahasoavana. Halleluja. Misy moa milaza fa ny fanahy masina dia tsy Andriamanitra fa ny fanahy masina dia zavatra. Ahoana ny ilazanao an'izany? Ny fanahinao ve zavatra? Fanahy nge ny resaka ny fanahy tsy zavatra. Ny fanahy dia tsanganaina raha atao amin'ny teny frantsay dia hoe personne. Tsanganaina anankiray na personne anankiray le hoe olona mantsy ohatrany hoe vatana zany ao anatin'ny saintsika fa ndia tsotsika hoe tsanganaina anankiray. Personne anankiray ny fanahy masina. Andriamanitra ny fanahy masina. Jesosy zao no nyteny zaho angataka amin'ray ary izy amianareo mpananatra hafa. Ino ny dikany hoe mpananatra hafa amin'ny teny grika? Alos parakletos. Dikany hoe parakletos na hoe parakleto dia le mpampianatra, mpisolo vava, mpanampy, mpampahery. Ny alos nay ny dikany dia hoe le mitovy karazana aminy. Mitovy karazana aminy. Zany hoe exacta ohatran'i Jesosy ny fanahy masina. Miteny tahaka azy, mampianatra tahaka azy, manasitrana tahaka azy, mampahery tahaka azy, manao fagagana tahaka azy. Exacta ohatran'i Jesosy. Ka raha mino tsika fa personne anankiray Jesosy, ny fanahy masina koa dia tahaka izay. Ka tsy afaka ilantsika ny fanahy masina zavatra. Jesosy zao no niteny fa tahaka azy izy. Noho izany tsy zavatra ny fanahy masina. Be da be ny andinin-tsoratra masina azo anao porofona fa ny fanahy masina tsy zavatra. Ny fanahy masina tsy hery. Ny fanahy masina no mitondra ny herin'Andriamanitra fa ny fanahy masina tsy hoe bolonga kely. Afaka be da be ny toroteny efa nitoriako mikasika an'izany, afaka mividy CD anao hoe iza moa ny fanahy masina, be da be mihitsy resantsika mikasika an'izay. Fa raha mamaky fotsiny ohatra ianao Salamo 8:30 dia ozy Davida hoe aiza ny alako amin'ny fanahinao fa na ho any amin'ny fiainantsika za dia indro any ianao, na haka ny elatry ny maraina za ka ho any amin'ny farany tany dia mbola any ianao, ary na hanidina ho any an-danitra dia mbola any hoentin'ny fanahinao foana. Io tsy niteny aiza ny alako amin'ny fanahinao fa any le zavatra. Ozy any enao, dika zany le fanahinao dia enao. Tsy zavatra ny fanahy masina fa personne. Fa androany tahaka ny hoe Mosesy izay niresahan'Andriamanitra hoe nahafantarany Abrahama dia le miazona ny fanekena hatramin'izay. Fa androany Mosesy ohatra Mosesy dia nisehoan'Andriamanitra hoe izany Jehova. Fa nahafantarany Abrahama dia El Shaddai. Zany hoe Abrahama dia nahalala an'Andriamanitra tamin'le anarana hoe El Shaddai, le Andriamanitra tsy toa, le Andriamanitra mpamatsy. Fa rehefa niseho tamin'ny Mosesy indray izy toy izany indray ny Jehova le miazona ny fanekeko amin'ny taranaka faramandiby. Nisy fasiafa indray izay tsy hitany Abrahama nisehoany tamin'ny Mosesy. Tsy midika zany hoe lasa misy Andriamanitra telo na anankefatra na anankidimy fa Andriamanitra ray ihany. Dia tahaka izay koa androany raha miresaka tsika ny fanahy ny fahasoavana, mety nahafantarinao ny fanahy masina hatramin'izay dia mety mpanolotsaina, mety mpampahery. Fa eto ny fanahy masina dia antsoina indray hoe fanahy ny fahasoavana. Alleluia. Ny fanahy masina ho iady Andriamanitra satria raha miresaka tsika ndreny evakitsika ohatra ny bokyny Jaona 1:7 dia zao nolazainy Jaona 1:7 fa ny lalàna dia nomena tamin'ny alalan'ny Mosesy fa ny fahasoavana sy ny fahamarina kosa dia tonga tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Ozy ny lalàna nomena tamin'ny alalan'ny Mosesy fa ny fahamarinana sy ny fahasoavana dia tonga tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Ndika le teny hoe tonga amin'ny Baiboly teny grika dia hoe ginomai. Ndikany hoe ginomai raha amin'ny teny Anglisy dia hoe come into existence, zany hoe nisy, tonga azo tsapaitanana, lasa nisy miexisteka. Zany hoe tsy ny fahasoavana dia tsy zavatra, ny fahasoavana dia tonga nofo.
tamin'ny alalan'i Jesosy. Raha tsorona zany Jesosy dia tsy hoe teny tonga nofo fotsiny Jesosy, fa Jesosy koa dia fahasoavana tonga nofo. Ary fantatsika tsara fa ny fanahy masina dia fanahin'i Kristy. Dikan'izay zany ny fanahy masina dia fanahin'ny fahasoavana. Ka androany te hiasa amintsika tsirairay avy ny fanahin'ny fahasoavana, ny fanahin'ny fahasoavana, ilay fanahin'i Jesosy. Zavatra voalohany tiako azonao dia zao, ny fahasoavana no mampamora fiainana. Dia sy tegn'Andriamanitra loatra isika. Tsy tegn'Andriamanitra hifampitolona amin'ny fiainana, hitototo amin'ny fiainana, hiasa saina amin'ny fiainana. Tahaka ny olo-kafa zay tsy manana fanantenana, tsy manana n'Andriamanitra, feno adi-saina, repotra ny tiretraretra ty, dia mitomany, dia te hamony tena, dia te hitsoka, dia te ho any ambanivohitra, dia le olona tsy te ho any amin'izay tsisy olona tsony, le olona kivy lava. Tsy tian'Andriamanitra ohatry zany tsika. Tian'Andriamanitra ny fiainan'ny zanany ho tsotra, hiamora, tsy fampitolona lava. Ny anton'ireo testa na fizahan-toetra sanatria mampasarotra ny fiainantsika Andriamanitra, fa ny antony testana ny fizahan-toetra dia mba hitombotsika ara-panahy, mahatonga antsika tsy alemilemy, satria tsy maintsy misy ny ady, tsy maintsy misy ny fanamba, tsy maintsy misy ny olana. Tonga amin'ny tenin'Andriamanitra tamin'ny zanak'Israely hoe nentin'Andriamanitra tany anefitra izy, fa tsy nentiny tany amin'ny lalana izay atongavany amin'ny tany Kanany ao anatina herinandro, fa nentiny tany anefitra izy. Fa zao voalaza ny Baiboly fa andreo rehefa mahita ady izy dia hiverina. Misy fotoana koa no indraindray avelon'Andriamanitra mandalo fizahan-toetra, fitsapana. Ny antony dia satria rehefa hiakatra amin'ilay avo ambonimbony kokoa amin'ny fiainana ianao sy amin'ny programan'Andriamanitra dia mety tsy hazaka ny sokasoka any ambony any ianao. Dia Andriamanitra aty aloha ianao ry Davida ampihofanina keny amin'ny liona sy ny bery, fa eo amin'ny Goliaty ianao rehefa kelikely ary hitondra vahoaka sy firenena mihitsy ianao aoriana. Ka ny antony testanao tsy sanatria mampasarotra ny fiainanao Andriamanitra, fa miformenao Andriamanitra. Dikan'izany accepte le testa, sahi miatrika défi ohatra mifanondra ireo amin'ny Facebook dia mety hoe zay tombo. Alleluia. Fa Andriamanitra tsy te hampasarotry ny fiainantsika. Zay nahatonga azy mamay antsika tsy vitany hoe fahasoavana fotsiny, fa ny fanahin'ny fahasoavana. Ny fahasoavana no mampamora ny fiainana. Mahainao avy ianao azavady? Ny fahasoavana dia fahitapity avy amin'Andriamanitra, ka mahatonga an'Andriamanitra miasa ho anao mihoatra no zay eritreretinao. Fahitapity lasa ohatrany hoe tsy hoe ohatra ny fazay mihitsy, lasa préféré an'Andriamanitra ianao, iangaran'Andriamanitra manokana ianao. Misy olona miteny hoe zaranga ohatra ny tena hanina mihitsy, ry anina avy ohatra ny angaran'Andriamanitra mihitsy, zay mihitsy natao hoe fahasoavana. Ary misy olona miexpérimenté an'izany mihitsy, tena hoe miexpérimenté natao hoe fiangaran'Andriamanitra. Fa misy olona ohatra ny tsy mahita an'izany, satria ny fahitan'Andriamanitra dia Andriamanitra masika, Andriamanitra pikapoka, Andriamanitra polisy, mpanara-maso ny adalàna dia rehefa manao adisonina dia tonga dia manafay. Ary satria zay ny fahasitanao dia zay koa no hitanao. Amin'ny fotoana ny afantarinao an' Jesosy dia mpandrafitra dia tsy mahita koatra latabatra seza ianao. Fa amin'ny fotoana ny amantarinao an' Jesosy dia fitiavana dia mahita tambitamby sy fifaliana ianao. Ary amin'ny fotoana fantatrao fa izy koa fahasoavana dia angarana manokana ianao. Zay natsoina hoe fahasoavana, fahitapity. Andriamanitra manome anao faveur manokana, manavaka anao amin'ny hafa. Ary tokony ho zany amin'izay anao manomboka eto. Alleluia. Ny fahasoavana dia Andriamanitra miasa ho antsika, tsy hoe satria mendrika isika, fa satria tiany fotsiny tsodro zao ianao, satria préféréany ianao. Andriamanitra natao hoe fahasoavana dia Andriamanitra maneho ny heriny amintsika, manetsika sy mampiasa ny heriny anova ireo zavatra impossible ka tonga l'izy ho possible, ampamora le izy. Ny fahasoavana mahatonga anao ambinina, mahatonga anao mahomby, mahatonga anao mahavokatra, mahatonga anao mihitatra. Tsy hoe satria nanao zavatra be anao ka afaka mitombo, tsy hoe satria nanao zavatra be anao ka afaka mihitatra, fa omena fahasoavana ianao, omena fahasoavana ianao. Ity ny olan'ny olona indraindray, indrindra mpanompon'Andriamanitra, rehefa mba mandroso ny asan'Andriamanitra zay atao dia lasa manomboka ilay mpanahy etrehitra hoe satria za tena masina be, satria za tena mahay baiboly, satria za tena mitandrina nytisy ty, lasa ohatrany hoe sitominy ho azy indray le voninahitra hoe zangena anao an'izao, zangena andopria, zangeny aritra, tsy zany le izy ka, nininona prina alohanao, nininona fiaretanao, tsy zany mampamendrika anao, fa fahasoavana ny mampahomby anao. Ny fahasoavana ny mampahomby, ny fahasoavana mahatonga anao mihitatra, ny fahasoavana mahatonga anao misandratra. Ao amin'Andriamanitra tsy hidiran'ny famendreantsika na ny kely azy, fa izy no nampamendrika antsika dia manome antsika grâce na fahasoavana hitarina sy hisandratra ara-pety ny zavatra atao. Ny fanahin'ny fahasoavana no mitondra an'izay fahasoavana izay ho antsika. Alleluia.
voalohany tamintsika nandray an jesosy dia efa manana fahasoavana isika satria fahasoavana namonjena atsika fahasoavana nomena andriamanitra fahasoavana tsika faharoa nomena fahasoavana tsika hino tamin'ny fahafenona nresantsika fahasoavana romana toko fadimy koa dia milaza ozy izy hoe tsy mainka avava zay nandray ny fanomezan'ny fahamarinany sy ny aben'ny fahasoavana no anjaka amin'izao fiainana izao dika zay nomena fahamarinana antsika sady nomena ihany koa fahasoavana ohatra le jaona voalohany teo jaona toko voalohany teo le hoe fa ny fahamarinana sy ny fahasoavana dia tonga tamin'ny alalan'i jesosy satria jesosy no fahamarinan'andriamanitra ary jesosy no fahasoavan'andriamanitra dia nomena koa tsika fahamarinana sy fahasoavana alleloia fa raha tiatsika io fanahy ny fahasoavana eo amin'izay ietsika satria eno tsara ny fanahy masina manome fahasoavana tahaka ny ny fanahy masina dia manasitrana ny fanahy masina dia manao fagagana fa zavatra hafa mihitsy rehefa ny fanahy ny fanasitranana amin'izay no miasa ao aminao miakatra ny standina ny vao ambony kokoa ny fiasan'ny famezam-pahasoavana ao aminao rehefa ohatra ka dia ataoko ohatra indray hoe ianao afaka maminany afa mifamezam-pahasoavana maminany fa ny fotoana ny fanahy faminaniana amin'izay ao aminao dia tsy le dao maminany tsony anananao fa mamadika anao mpaminany mihitsy izy dia exact ohatra zay koa afaka manana fahasoavana ny olona rehetrarehetra rehefa manana an jesosy fa ny fotoana tonga miasa aminao ny fanahy fahasoavana mitoetra aminao ary miasa aminao zavatra afa tanteraka ny fiainanao hatramin'izay tsika dia mety niexpérimenté ny fahasoavan'andriamanitra fa eto ny irian'andriamanitra dia tsy vitany hoe expérimenté le fahasoavana fotsiny fa expérimenté mihitsy ny fanahy ny fahasoavana alleloia ohatrany ahoana ny atonga ny fahasoavana hiasa misimisy eo amintsika atonga ny fanahy fahasoavana hiasa misimisy eo amin'ny fiainantsika ny bokyny jakoba toko fahaefatra ka nandeha ny fahenina dia milaza jakoba toko fahaefatra nandeha ny fahenina zao ny teneniny nefa manome fahasoavana bebe kokoa izy nefa manome fahasoavana bebe kokoa izy eto zany misy tombo fahasoavana amin'izay samy efa nazo fahasoavana ny rehetrarehetra fa eto amin'izay le tombo no mipotra eto amin'izay no mietsika ho anao ny fanahiny fahasoavana dia izy hoe ka hoy izy andriamanitra manohatra ny mpiavinavana fa manome fahasoavana ho any manetry tena andriamanitra manohatra ny mpiavinavana fa manome fahasoavana ho any manetry tena mazava-belona zay ny baiboly eto fa andriamanitra afaka manome fahasoavana bebe kokoa dika zany mbola afaka mitombo ny fahasoavana eo aminao mbola afaka mialehibe kokoa ianao mbola afaka mahavita zavatra tsaratsara kokoa noho zao le bebe kokoa noho zao mbola afaka mandeha lavidavitra kokoa ianao mbola afaka mivelatra sy mimitatra le bebe kokoa noho zao ianao mbola afaka miainga ambony kokoa noho zao ny fiainanao mbola afaka manan-karena kokoa noho zao ianao mbola afaka mahavita zavatra le bebe kokoa noho zao ianao ino tsara ny afatrosy dia miverina zéro nkajy tsy mointsony fa efa mba eo amin'ny zéro fa afa kokoa rehefa plus indray le izy tsy marina zany mahafinaritra ny afatrosy fa afa kokoa nefa manomboka manana ianao tsara koa nefa ny hoe manana zay ilainao ianao fa afa kokoa indray no manana zay rehetririanao ianao fa tsara koa no manana zay rehetririanao fa mbola afa kokoa indray raha tonga fitahina ho an'ny olona ianao tsara koa ny hoe tonga fitahina ho an'ny olona ianao fa afa mihitsy rehefa tonga fitahina ho an'ny firenena ianao dika zany ty resaka fahasoavany ty tsy mijanona amin'ny niveau anankiray amen fa afaka mimiainga afaka mimiainga afaka mimiainga hatrany hatrany ny fiainanao arakaraky ny tombony ny fahasoavana eo amin'ny fiainanao ny fanalahidy resahana eto dia ny fanetretena ny fanetretena andriamanitra manome fahasoavana bebe koa ho any manetretena ohatrany ahoana ny olona rehefa manetretena ianao dia tsy miavona rehefa manetretena ianao dia tsy madido ino fa ianao atao hoe madido mafilo rehefa manetretena ianao dia mora ampiavanina tsy lolo hoe zany hoe tsy resaka amin'iny ntsony a tsy aleko zozozo toy zay hiavana amin'iny rehefa manetretena ianao dia mora ampiavanina rehefa manetretena ianao dia tsy mitomano manamarina foana na dia marina tokoa azy ianao fa ianao no mandefitra amin'ny fifaliana tsy vitany hoe mandefitra fa mandefitra amin'ny fifaliana mahinao ve ianao zavady rehefa manetretena ianao dia lasa manana faharetana
ny olony fanetretena dia olony faharetana rehefa mindretena ianao lasa misokatra amin'ny tolotsaina na ny hevitra omenanao fa tsy le olona le manao idée fixe reny le tolotsaina sy tolokevitra zay asoa ny fiainanao sy ny zavatra zay ataonao rehefa mindretena ianao dia lasa mahay mihaino ny hafa rehefa matikamo sy miavona ianao tsy mihaino nizaniza rehefa mindretena ianao a dia lasa mora mandray ny fanambarana ny révélation ny lalina zay omenanao fa rehefa miavona ianao dia lazainao fifahinao dolo ny zavatra rehetra mino fa azonao ndresahako ny fanetretena nge tsy midika manambany teny na hoe manaratsy teny ny fanetretena tsy ohatran'izany ny fanetretena dia fahafantaranao fa misy fetra ianao misy limite ianao hoe atreto ny vitako atreto ny haiko atreto ny ananako dia mahay manetretena ianao zay mahatonga anao lasa misokatra miara-miasa aman'olona misy olona tsy te hiara-asa amin'izanizy tola rehetra ty mampamailimelo azy daholy tola rehetra ty ohatra ny tsy mahay le ainy tola ty ohatra ny eritreretra ny fahanimba azy daholy lasa tsy misokatra amin'izanizy antsony ianao fa rehefa manetretena ianao dia lasa mahay miara-miasa aman'olona eny fa na dia amin'ny olona aza zay tsy mitovy toetra aminao tsy voatery foana hoe mahafinaritra na mitovy toetra aminao daholy ny olona no arian'andriamanitra ho samy hafa isika jereo petera sy jauna dia le olona kalma petera le olona mafana rà ndray zany tena sanginina be mihitsy fa nakiray tsy ohatran'izay tsy hoe flegmatika akory jauna fa ndray a milamindamina petera le mafana rà be kanefa reo afaka niara-ny asa ary nanao fagagana nampitsangana malemy teo amin'ny tempoly ny fanetretena lasa mahatonga anao miara-miasa aman'olona zay tsy mitovy tosodra aminao mahino avy ianao azavady fa rehefa miavona ianao dia manahirina daholo ny olona lasa ny olon-drehetra amin'ny problème anao amin'ny fotoana ny olon-drehetra amin'ny problème anao dia mamelahy teny ianao mihitsy ny problème ny olon-drehetra ny fanetretena dia manova antsika anina vijery me tsaratsara kokoa mahino avy ianao azavady afaka mahatonga anao afaka miara-miasa amin'ny olona rehetra tsy manindraindra firazanana ntsony ianao hoe zay zao na zay zao fa ninona firazana ny hafa dia afaka misokatra amin'ny hafa ianao na volokoditry ny hafa na diplôma ny hafa tsy satria ianao ambony diplôma be dia tsy mila olona tsy manana diplôma anao ianao au contraire ilaina ny olona rehetrarehetra jerevy jesosy rehefa naka olona iarasa aminy sasany mpamoretra sasany tena josy tsy misy fitaka israely tsy misy fitaka ny sasany mpanjono samy manana maizy azy ny tsirairay avy fa tsy hoe akory hoe ny anahako a ny olona iarasa amiko dia tena olona tsy hivadika mandrakizay nisy jodasy tao aminy ara tsy isy jodasy tanteraka ny misy ao any ny fanetretena mahatonga anao misokatra amin'ny karazan'olona zay omen'andriamanitra anao fa rehefa miavona anao dia zay manirinao rehetra vity daholy lasa daholy manombotonga anao ianao rery sisa dia mifampitolona amin'ny solitude amin'izay ianao sy ny ranomaso mangina nefa mbola tsy te hiseho aman'olona fa reraka manana fanetretena fa ny fanetretena zay no mahatonga n'andriamanitra mamenao fahasoavana bebe kokoa satria mety mizavatra tsy any aminao fa any aman'olo-kafa napetraka andriamanitra any amin'ny rakotra any amin'ny rasona any amin'ny ranaivo fa satria anao mety miavona dia tsy mipotra any aminao le izy tsy connecten'andriamanitra aminao le olona fa manana fanetretena mahino avy ianao azavady ny fahasoavana dia miasa bebe kokoa amin'ny olona misy fanetretena rehefa manetretena ianao dia lasa mino zay lazain'andriamanitra tsy matahotra ianao anaraka zay lazain'andriamanitra na hiatra amin'ny ianao azy satria fantatrao fa zay lazainy dia marina ny olony finoana dia olony fanetretena ary ny olony fanetretena dia mora mino zay lazain'andriamanitra isan'ny problème ampiny ka mahatonga ampiny tsy mahita fagagana mihitsy dia ny tsy finoana nefa mamelahy tenao ny tsy finoana dia mariky ny avinavina afotra anao manetretena dia lasa mahatoky an'andriamanitra ianao tsy matahotra amin'izay lazaina ianao na ahoana na ahoana mahino avy ianao zavady fanetretena no mahatonga an'izany satria fantatra hoe atreto ny limitiko atreto ny haiko atreto ny vitako ka raha tia ny ten'andriamanitra misafidy ahatoky an'io raha tia ny tian'andriamanitra atao misafidy ah iankina amin'izany amin'ny fotoanao lasa ohatray amin'izay lasa mpiankina amin'ny tompo lasa hoe atreto ny haiko andriamanitra fa za eko tena ianao mahavita ny zavadrehetra eo amin'izay manomboka miditra tseritra ny fanamasina fa fotoanao mbola miavona tosy ny fanamasina atao fa vitanao zany ataonao inona ny faveur ataonao inona ny fahaizako ataonao inona ny heriko ataonao inona ny connexion tiako omenanao fa vitanao le izy zay mahatonga azy hoe rehefa manetretena ianao dia eo amin'izay izy ny manomboka
satria anao malala hoe fanamasona eto tena tsy vitako ty ny manova n'ity zanako ty tsy vitako ny manova n'ity vadiko ty tsy vitako ny mahatonga nety mpiara-miasa reto manaiky ahy tsy vitako ny mahatonga n'ity projet ty ho tateraka araka ny tokony hoe tsy vitako ity misy tetikasa nefa ilako financement na ilako antytytytyty ny manokatra ny fon'ny olona tsy vitako ainao zany fanamasina eo am'izay ny ilako le fahitapity avy aminao eo am'izay ny ilako anao manokatra fon'olona eto am'izay ny ilako anao anasitrina n'ity ikasika andre satria ainao ny zavadrehetra eo am'izay ny ilanao andriamanitra raha mba nita fiteo masonao ah eo ny ilana le faveur eo no manomboka ny fanamasina eo no mihetsika ny fanahy ny fahasoavana ka androana inona na inona mety eritreretinao fa olanao tsy vitanao limitinao ary manaiky anao aniriteny dia amela ny fanamasina iasy dia ho aseho any aminao fa fanahy ny fahasoavana izy halleloia zay afaka anaingy anao ambony limitinao rehetra anova fiainanao ambony zay vitanao rehetrarehetra amenao mihoatra noho zay azonao alaina satria misy fetra mivita ny volanao misy fetra mivita ny fahaizanao fa raha ty azo mihoatra noho ny fahaizana sy ny vola efanananao ianao ny fanahy ny fahasoavana no manome azy halleloia fanahy ny fahasoavana ka hivavaka tsika zao angataka ny fanahy ny fahasoavana hiasa eo amintsika itena fanahy fahasoavana hoe fenoy androany dia mesamy fiainako androany ilaiko le fahitapity avy aminao tena ilaiko satria fantatro ny limitiko fantatro hoe atraizany diplômako fantatro hoe atraizany relation ako fantatro hoe inona ny vitako sy ny tsy vitako fa be loatra ny tsy vitako noho zay eritreretiko fa vitako be loatra ny mbola ilaiko mozy rehetreretiko fefananako ilaiko ianao androany fanahy masina amen tiakonao hitsangana dia hivavaka tsika fanahy masinao misotranao zay amin'ny anaran'i jesosy fa ianao le fanahy ny fahasoavana zay mahay manao mihoatra noho zay verinay tsy angatahanay ianao le fanahin' jesosy kristy ary avy aminao no tongavan'ny fahamarinana sy ny fahasoavana ndreto zay androany fanahy masinao eto anatrehanao eto amin'ny fanatrehanao ianao malala loatra ary zay koa mahafantatra ny limitinay be loatra ny zavatra tsy vitanay be loatra ny zavatra mbola irinay be loatra ny zavatra tiana hotratrarina nefa fantatro loatra ny limitinay ny fahaizanay ny talentanay tsy ampy ampahatonga anay lavitra zany fanahy masina ianao no afaka manitatra anay ianao no afaka manainga ny fiainanay ianao no afaka mampivelatra ny fiainanay ianao no afaka mamenay mihoatra no zay verinay sy angatahanay milanao zay androany fanahy masina milanao zay androany ikasika ny ankonanay ikasika ny fianakavinay ianao mihitsy ilainay le fahitapity avy aminao le faveur avy aminao ianao le miangatra anay manokana manisoa anay manokana manavaka anay manokana fanahy masina fanahy ny fahasoavanao sanatria teo klasy ny olona mpaniratsiranao zay fa androany zay tena misokatra aminao tanteraka mesa tsiraray avy androany nizaniza tompo mihaino zao teninao zao na iza tompo amin'ity androany ty aoka raha marary izy aoka ireo fanahy fahasoavana anasitra anazy raha misy zavatra manakorotana ny say na mangeja azy sy mampatahotra aby aoka ianao fanahy masina hiasa azy manokana araky ny abe ny fahasoavanao sy ny fitiavanao ka ampitsahatra ny tahotra anapaka ny fatorana amerina fiadanana sy fitsahana anatin'ray ninina mety zavatra zay mety fanahy be ho anoloany ary hitany fa tsy vitany mengambolona izy aoka tanao isitona azy hiakatra ambony fanambony rehetra araky ny abe ny fahasoavanao araky ny abe ny fitiavanao aoka le fahitapity avy aminao fanahy ny fahasoavana ietsika ao any rehetrarehetra raha misy zavatra tiany ho azo raha misy zavatra iriny ianao manome fahasoavana bebe kokoa tsy no afatrosa ihany fa anina ny ampy any koa tsy anina ny ampy any fa hitany fataterahan'ny fandriny tsy hitany fataterahan'ny fandriny ihany fa ho tonga fitahina ho an'ny mao aoka zany hitranga ho any rehetra androany aoka zany hitranga ho any rehetra androany aninina fikasandemony na programme amin'ny fahavalo zay tsy fantany akory nefa dia davon-devolo ho atao aminy aoka ianao androany fanahy fahasoavana anakisaka n'izany anakisaka n'izany anakisaka n'izany ka hampalalaka ny alehany hampamora zay sarotra eo aminy amin'ny anaran'i jesosy kristy lebokadnalabayakerevosha livrondas kahitra levende lebokotolovouriande lebasa mbrekasonde leba fanahy fahasoavanao fanahy fahasoavanao mamenoanay fanahy fahasoavanao midira tsehetra androany fanahy fahasoavanao mesandro aby amin'ny rehetrarehetra aoka anjavona ny aretina aoka olevina ny amin'ny fakany aoka ho atanjahana ny nofo sy ny hoditra sy ny taolina aoka adio ny raha aoka adio ny hoditra aoka iverina vaovao nitova zay simba amin'ny anaran'i jesosy kristy lekele abayashanda le broskohinde le vosha apetrao amin'ny tanany rehetra ny tananao ka ninina ho ataon'ny tanany dia fahavokarana sy fanambinina fitarina sy fandrosoana amin'ny anaran'i jesosy kristy apetrao anatin'ny fony rehetra ny fandrinao ary aoka ianao ihany no hiasa tanteraka za fanahy ny fahasoavanao manaova fahagaganao any rehetra
rehetra fanahy fahasoavana mikoriana fiainantsara avy androamo le raha bayakasonde meo anay ny ahitanao amin'ny endrika mbola tsy nahitana ianao meo anay ny ahita le tompo-pahasoavana avy aminao androany amin'ity volana vaovao ty amin'ny anaran'i Jesosy Kristy aoko mentra sy angaya zay mikasana la barakanay sy zay mikasa ny ravanay aoko mentra sy hafa baraka zay metetra ny fahafatesanay sy ny faharavanay fa ianao fanahy fahasoavana hitondra ny rehetra eo amin'ny voninahitra hitondra ny rehetra ny fiainana tsaratsara kokoa hitondra ny rehetra ivelatra ambonimbony kokoa hatramy hitary ny faritranay efa nadao anatin'izao confinement zao azy ao anatin'izay mety tsy fahafahana manao mihoatra sy hiazakazaka mafy araka ny tokony ho izy fanahy masonao voamaika amin'izao mihitsy asehoany ampeny fahasoavanao amin'izay etretin'ny olona fa ilimitenanay ianao mihitsy no kanandratra anay amin'izay etretin'ny olona fa metrana limity amin'ny asanay na fidiram-bolanay na famponay ianao mihitsy no ka hitondranay amin'ny elatrao ka hanainganay ambony limity rehetra hanitatra ny faritanay aza amin'ny anaran'i Jesosy Kristy fanahy fahasoavanao mesamy rehetra androany mesamy fiainantsara avy androany mbalagari ashote le keprondi lavarabababo biradebeka yashondo lovo le bregi yasunde le vende akereba yasundo le proko zondi livaria mendele geri adoboshe e kevri dalosu lobonde mandala hakite le cruda bayasha mendile karuonde spahate okitsatan fapori okitsatan fabjaim okitsatan tebtebret okitsatan ftututuna okitsatan ranmasu okitsatan tawatareta nuni am fiasanao fanahy fahasoavanao aokanenika ny rehetra ianao zao fagion'ny rehetra amin'izao fotoana zao mesamy rehetra amin'izao fotoana zao fenony rehetra amin'izao fotoana zao aokanao ampiso le faveur avy aminao aokanao ampiso le fahitapity avy aminao aminay tsiraray avy nizaniza hatanepitana masina lavitra rehetra avy tomponareo olona ny Europa na ny Canada na ny Amerika na ny tompo na ny Chine izanaiza na ny Afrika fangiony rehetra zao ny tsiraray avy atao tutoraty vangio zao amin'ny araky ny aben'ny fahasoavana halleluja miseho amin'ny rehetra tahaka ny tsy mbola nahitany mpianatra an' Jesosy nandeha teny ambony rano lasa tamin'ny fotoana ny alina ny fiainany andao koa anatin'izao vanim-potoana mety alina lalovany rehetrarehetra zao miseho amin'le fasady le fasy mbola tsy hita mihitsy fa raha nietrehitra mpianatra fa matotoa ianao Jesosy dia nahitanao izy tamin'izay mbola tsy nahitany ianao androany koa zahay miseho aminay amin'ny endrika mbola tsy nahitana ianao fanahy fahasoavana miseho amin'ny rehetra amin'ny alalany asanao amin'ny anaran'i Jesosy tikinao nomboka hiteny moramora miasa to amiko ny fanahy fahasoavana miasa to amiko ny fanahy fahasoavana mampahita fity ahy izy zao reo zavatra ataoko rehetra misosy ary miamora daholy manomboka izao tsy mijana ny fahitapity amin'ny fiainana ny ankonako dia hovay ny fanahy ny fahasoavana hovay ny fanahy ny fahasoavana tsy nyheriko fa nyheriny miasako dia aporoborobony hitary ny fanahy masina dia le fanahy ny fahasoavana ifanompoko dia hitariny miaingy ambony limity rehetra amin'ny anaran'i Jesosy amin'ny anaran'i Jesosy soda fanahy ny fahasoavana fa mity volana dia le volana vaovao zay tsahako tsy hanan-java-mahory ako satria anao fanahy ny fahasoavana ny miasa anina mihoatra no zay veriko sy ilaiko ah ahita ny fataterahany faniriko ah no ny fiasanao fanahy ny fahasoavana misokatra aminao ny fiainako ary misotra fa miasa ina amin'ny anaran'i Jesosy amen afaka mositerina isika halleluja rahatsika fa mandeha ny fotoanantsika nanao fanatitra isika zao fijeriandray nitsodrano a isika amin'ity alioty halleluja masahimy manomboka zao aza misalasalantsony aza mieritrehitra zavatra fa ny fanahy fahasoavana efa miasa miaraka aminao naizanaiza le anao ninina ataonao ny fanahy fahasoavana mombanao halleluja aza mieritrehitra ny tenanao tahaka ny hoe mbola hitoy angataka rehefa avyonay dia mbola hitoy angataka ny fanahy fahasoavana fa mino fa tahaka ninonao fefa ao anatinao Jesosy ary tsy mila angatana hiditra fandroa fanitelo fandimy faneninao aminao izy dia mino fefa ao aminao koa ny fanahy ny fahasoavana miasa miaraka aminao isanandro amin'izay alehanao rehetra sy ataonao rehetra isanandro dia miteny ny fanahy ny fahasoavana ndo netsika hiaraka androady ndo hiaraka amin'ny zavatra rehetra tsika asehoindray le fanavahanao sy le fahitapitianao dia ho hitanao fa ho avahany amin'ny olona rehetra ianao sy tsy mba hitanao hatramin'izay ho ampahitany ianao amin'izay halleluja tsara ny tompo amen
amin'ny herinan'io moa dia fetiny reny dia anao kely amin'ny kely fanomezana ho andreny mpianakaviana rehetra isika fanomezana fahatsiarovana kely moko hivavaka manokana ho andreny mpianakaviana rehetra satria betsaka ny zavatra mila entina mbavaka amin'ny fiainan'ireny mpianakaviana misaotra an'Andriamanitra ny amin'ray mpianakaviana fa misaotra an'Andriamanitra koa ny amin'ireny rehetra tsisy olona mahavita teny izany ka anokana fotoantsika hivavahana andreny mpianakaviana dia tiaka ianao hanasa ireny mpianakaviana amin'ny herin'ny androany hitsangantsika magana fotoana tsofokranao amin'ny anaran'i Jesosy Andriamanitra mpamirapiratra ny tavany aminao ary ny fanahy fahasoavana hiaraka aminao hiasao anao isan'andro ampalalaka ny alehanao ampamorany ataonao hiado amin'ny adinao ary anefa nireny fonao ity volana ity dia miavaka ao anao izay tsy maneritreretinao ho azo na ho vita na ho tratra no hitranga aminao amin'ity volana ity ampifaly anao amin'ny asan'Andriamanitra ary ampangay ihany fahavalonao sy ny mpialinanao ny fiarovanaN'Andriamanitra tsy ala aminao za mihitsy sy ny ankonanao sy izay rehetra nananao mitatra anao amin'ny havia sy ny havanana amin'ny aloha sy ny arina amin'ny avatra sy ny atsimo atsinana sy ny andrefana ialehibe hatrany ianao ka hitombo amin'ny herin'ny fahasoavana fiadanonao sy ny ankonanao sika rehetra anao hoe amen amin'ny fotoanantsika tombo amin'ny fahasoavana